Amin'ny fialan-tsasatry ny Pasika, fialan-tsasatry ny telo volana faharoa ireo ankizy madinika amin'izao fotoana izao ho an'ny tetsanivon'ny sekoly Himbintsoa Andomitandry ao anatin'ny commune Ankadikely Lafy dia andro ny fialamboly no nentina namaranana izany. Ireo kilasy 12 misy ao anivon'ny collège Himbintsoa Andomitandry Ankadikely Lafy no nifandimbana indray anjara tamin'ny alalan'ny fampisehoana ara-kolontsaina notanterahana nandritra ny hetsika andro fialamboly androany teto an-toerana. Nanana ny anjarany avokoa teto nanomboka tany amin'ireo garabola ambaratonga fototra voalohany sy faharoa hetsika fafanaon'ny sekoly isaky ny akatoko ny fetin'ny Pasika tahaka izao ary misy lohahevitra safidiana ao anatin'ny fanatanterahana izany. Ny atao androany zao dia ny ataontsika hoe andro fialamboly na journée récréative eto amin'ny sekoly Himbintsoa. Andro ray izy io anatin'ny taona efa mahazatra anay eo amin'ny akatoko ny fivoahana amin'ny fialan-tsasatry ny Pasika zany dia manao an'io andro io zahay ahafahan'ny ankizy manao asa tsy asa fianarana fa milalao miala voly amin'ny alalan'ny lohahevitra anankiray izay safidiana teny am-piandohan'ny taom-pianarana. Tamin'ity taona ity zany dia rano ny lohahevitra fidinay dia miopana amin'izay daholo ny hetsika ataonay eto na ny hira na ny dia na ny fampirantiana izay ataonay zany amin'izao fotoana izao. Ny fandraika tamin'ny lohahevitra momba ny rano ihany koa ny asa tanana ireo mpianatra naranty teto. Ankoatra ny mahandro fialamboly ny androany dia natokany sekoly ny zarana ny bileta mirakitra ny notin'ny mpianatra nandritra ny telo volana faharoa teo ihany koa ny androany. Namafisin'ny mpampianatra fa ny telo volana faharoa no isany mavesatra indrindra mandritra ny taom-pianarana iray ka ilana azy ireo omalina tanteraka. Amin'izao fotoana mafimafy manomana ny ankizy hanenjika an'ilay telo volana fahatelo. Ny telo volana faharoa koa no tena enjany satria eo no tena ankabeazan'ny programa no miseho fa dia miezaka hatrany manampy ny ankizy satria ny ray aman-dreny zao efa sepotry ilay fitadiavana dia matetika ny ankizy miady rery. Dia tena enjana zany ny asan'ny mpampianatra manao encadrement andreo ankizy ireo amin'ny fatogavana ety am-pianarana. Ny andro fialamboly androany no nentin'ny sekoly sy ireo mpianatra eto anivon'ny collège Himbintsoa namarana ny telo volana faharoa ary idirana amin'ny fialan-tsasatra ny Pasika. Ny 20 aprilo avy izao kosa izy ireo no hiverina indray ety an-dakilasy ary hiditra amin'ny telo volana fahatelo.